ivavaka sikariana Jesosy ianao no lohan'ny fiangonana ianao no tompony fiantsona koa dia amin'ny fifanena lehibe no itobianay amin'ny saina sy ny fomam-panana voalohany indrindra aminao raha mioneto izay menakavy noho izao ivony jovy fistololony ny mpanomponao zao sady fankarazanao Andriamanitra no nitehirizanao azy tamin'ny fanompona mampitandrina nandritra ny 5 taona misaotra anao zay Jesosy fa hamarinanao ny teninao izay manao hoe amoroko ny fiangonana ary mivavady ny fiainantsika tsy mary misy azy ka mitakiry ny fiangonanao sy ny mpanomponao ianao ary misaotra anao manatrika anay eto foanay ankehitriny araka ny teny fikasana mahatoky nomenao ny fiangonana izaho momba anareo mandrakariboko ianao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ka dia manolotra anao ny haja mamboninahitra rehetra mahatompo sy Andriamanitra ianao izahay fa ireo tompo izay rehetra mpanompo avokoa ary satria Andriamanitra velona ianao dia Andriamanitra miteny ka dia mitenena aminay ndrarika ny fombanao aminay izay manantena mba handreny feonao ka ny fanahinao izay nampanantenainao manao hoe efa tonga ny fanahy ny fahamarinana izy mampahatsiaro ny tendry izay nazaiky taminareo izy mampianatra ny zavatra rehetra ny fanahinao ny hanazava hampahatsiaro mampianatra anay amin'ny anarany Jesosy Kristy no volaza mivavaka izany ary koa nodreny ny voninahitra amen. Zany avana marana dia amin'ny anarany Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamoventsika no iarabanantsika amin'ny anarany tompo amin'ny fifarina lehibe tokoa dia rahambatsika atao anatin'ny sodaparitany atany rehefa tsy manana indray voatseratseratsika miomana foana ny fifaliana zany dia zavatra mahafinaritra mihitsy dia ny tompo mandamina moa fa dia mitodika manokana koa aminareo zany raha matohatra zanadravao rafara soapitandrina mivady fa dia zava-dehibe mitely izy amin'ny tompo anareo nandritra dia mitely fotoana zao ary dia andeha misotronono amin'izay ankehitriny rehefa misotro kafe elaela ihany mba nahafahana miasa dia ny tompo no isaorana amin'izany avana manala ny Isaia 40 ny ten'Andriamanitra andraisantsika ny afatra ny fampahelezantsika ankehitriny dia avana manala Isaia 40 ilay andininy faefatra raha manana fandarina moa ianareo fiangonana malala dia efa ivoasoratra io izy raha ohatra mitondra baiboly ianao dia azonao sokafana tsara ny baibolinao raha sendra tsy nahatondra moa fa mavesatra ny baiboly iray dia azo vakina programme izay ndao ahy afaka mamaky dao zany tsika rehetra zao amin'ny anarany Jesosy manao hoe na dia mampitsareo aza dia tsy miova ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany misahirana mitondra anareo izaho ny nanao ka izaho ihany mitrotro izaho no hitondra sy anafaka amen. Ny nanao somiza ny teny zany koa dia Jehovah to rehefa mieny zany teny zany tsika lavana malala tena mazava tsara ny afaka ten'Andriamanitra omenatsika ary takoa fa azo fina amin'ny zavatra telo rehetra zany afaka mantsika zany nenaka voalohany indrindra dia zao manao hoe Andriamanitra tsy miova ny voalohany dia ny hoe Andriamanitra tsy miova zay voalohany ny faharoa avana malala zao hoe Andriamanitra mitondra ny faharoa dia hoe Andriamanitra mitondra ary ny fahatelo dia zao manao hoe Andriamanitra manafaka ny fahatelo dia hoe Andriamanitra manafaka raha fehizina ke zany izy voalohany Andriamanitra tsy miova ny faharoa mitondra ary ny fahatelo Andriamanitra tsy miova tena mazava ny avana fanambarana ny teny eto na dia mandra-pahantotrareo azy dia ahoana izy tsy miova Andriamanitra tsy miova ambarany amin'ny andininy fahatelo avana malala mitoma tsy eo andiny teo hoe nareo Israely nareo ange lobabe na hatrany ankibo sy netana hatrany amboka hatrany ankibo sy hatrany amboka dia efa teo aho hoy ny tompo dia rehefa teraka ianareo dia teo aho rehefa zaza ianareo dia teo aho rehefa tanora ianareo dia teo aho rehefa lasa olon-dehibe ianareo dia teo aho ary rehefa antitra ianareo eo aho Andriamanitra tsy miova ary rehefa mijery an Jesosy Kristy tsika iliavana malala ny Hébreu 10:10 andininy fahavalo dia mampatsiaro antsika zany teny zany Hébreu 10:20 hoy ny fampatsiaka anatin'ny mpanofiny Kristy ao Hébreu manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy adio ary manasy
ao Jesosy Kristy no ahitantsika amin'ny fahakelony za mitoetran'Andriamanitra tsy miovy zany ny omary tamin'ny tany am-boka sy ny fahazazanao ny ankehitriny ny fotoana amin'ny fahalebiazanao arivo avy eo mandrakarivo fa Jesosy Kristy tsy omary tsy aleo ary mandrakizay ny fanontaniana ngezately avy malala zao manao hoe tobena amin'ilay fotoana any akisy ny tanao fotoana mino zany va ianao mino zany va ianao ary mila resana tsara raha fony zany avy malaza hoe tsaroko za fotoana ho an'ilay akisy ny tanora ndray maka ny tantarainy dadafara raha faralamboly ho amin'ilay boky kely hoe ary ianao mba hoana tsy tonga zao le zafokely zao tantarainy dadafara raha faralamboly ampianatra ny amin'ny finoana moa ty fampianatra sekoly laty mitondra voasary izy hoe le izy hoe ino ny tiraka izy hoe mpampianatra koa voasary mino ve nareo fa voasary ty navaly mpianatra hoe ino zay voasary tenoko ino zay fa voasary ila izay le mpampianatra le voasary tao mirefitra amin'ny anaran'ndrareo satria tsy tao am-piangorana misy armoire nampidily ny tao anaty armoire le voasary zay aizy zao le voasary rakizy ao anaty armoire mino ve nareo fa anaty armoire le voasary mikato zany izy tsy hitatsony a mino nareo sa tsy mino ndraiky mino zay de hoe ale mpampianatra ino ary natao voasary ino ary natao hoe mino gina rakizy ino natao hoe mino janga nlay kely sasa ny finoana ve voasary anaty armoire zavatra voasoratra zany azonareo vakinana bokyna faralampo hoe matsareo manao hoe rehefa atao nyfanontaniana mino ve anao fa tsy miova Andriamanitra de fanontaniana tokony resetina lala tokony andriavana manala isika efijeke matikolo zay atao zao fepitoampiasany zao zay madiva ifarana amin'ny agosto 20 ambrolique raha sitrapony tomboka mbola tsy mivelany amin'ny raha onavitra izy dia miaina ny fotokevitra anankiray de be ny tenin'Andriamanitra ny teny fanevantsika de ahoana miorena tsara aza atao tsara zany afatra nampitorana zany za zany miainga tamin'ny Isaia tsy miova ho izy eo de nampahatsihevoka ao fa Jesosy Kristy tsy miova mahasenero mandrakizay ary isika fiankoly dia antsony hoe miorena tsara aza de eo ary fanontaniana tena tsy miova ve isika tena tsy miova ve isika ambiana mampahatsiarika aminareo ry avana malala ny tontolo ny Isaia 1:7 ny mpandinika ny soratra masina rehetra dia miaraka manaiky ry avana malala fa ny boky Isaia dia mizara telo mazava tsara mihitsy misy ny antsoina hoe Isaia voalohany Isaia faharoa ary Isaia fahatelo ny Isaia voalohany dia ny toko voalohany hatreo amin'ny toko 8:30 ny Isaia faharoa dia ny toko 7 hatrany amin'ny toko 5:30 ary Isaia fahatelo dia ny toko 9:30 hatramin'ny 9:30 lesona tsotra ny anarana tany sekoly lahy zany mampatsiary nareo fa nareo mianatra sekoly lahy tsara daholo ny Isaia voalohany toko voalohany hatramin'ny 9:30 dia mirakitra ireo hafatra Andriamanitra nampitoran'ny mpaminany talohan'ny fahababola nananarana andrareo hoe izao izao sitrapon'Andriamanitra hoe tokony arahanareo mba tsy hiarany fahababola zay ny toko 9:30 voalohany ny toko 7 hatrany ny toko 5:30 Isaia faharoa dia milaza ny hafatra ho an'ireo zay lasa kobabo satria tsy menona le hafatra tao Isaia voalohany dia lasa kobabo izy ireo ary no lasa tany amin'ny fahababola izy ireo dia misy hafatra ndray fampahirezana tian'Andriamanitra mena azy amin'ny Isaia faharoa dia ambara ny mpandinika soratra masina hoe ny boky ny fampiononana io zany nakana tytoty zao ao anatin'le boky ny fampiononana tsika zao no andraisana azy ary ny Isaia fahatelo ny 10:30 hatramin'ny 9:20 dia ny hafatra ndraiky kosa nampitony rehefa nivelona avy tany amin'ny fahababola izy ireo fa inona ny nahatona ny fahababola ny nahatona ny fahababola ry avana malala dia zao Andriamanitra tsy niova fa ny zanak'Israely niova Andriamanitra tsy niova fa ny zanak'Israely niova ary eo maty elefanta mino zany fa ianao koa ve mino fa tsy miova Andriamanitra ka raha tsy miova Andriamanitra ianao ve vonina tsy hiova koa amin'Andriamanitra zavatra mampieritreritra tena lalina mihitsy ry havana malala ny finosiny teny ity raha mijery nareo ity toko 9:30 manontolo ity dia bakeo ke soramanitra mitovy ny baibolitsika raha baiboly ny anatrianao ahoana voasoratra le soramanitra
ny fahatsinotsinony sampo ny Babylone zay izy zay tsy fahatsinotsinony sampo ny Babylone satria zao ke ny nahatonga amin'ny fahababona rehefa misy antony hafa antony lehibe ny nahatonga amin'ny fahababona nity zao e Andriamanitra miteny za tsy miova za tsy miova za tsy miova za ihany ny Jehovah-Andriamanitra reo za mitondra reo mivoaka avy any tany Egypte aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany eny zany dia azony lamosiny dia tonga tao amin'ny tany Kanana zany tsy reny lasa nanisy nanombo sampy izy be dia be le sampony tompondra reo misy an'izany Moloky zany misy an'izany Astarte zany sisisisisisy fa ny lehibe indrindra fantatsika dia izy Bala ary Bala rehefa namalala dia Andriamanitra sampy atsoina hoe Andriamanitry ny fahavokarana ny mpandinika soratra masina zany dia manazava manao hoe mary rehefa nanome teny fampahantenana Jehovah-Andriamanitra miloko moentiko nareo ampidiko any mitandry tondra donosy tantely ary Andriamanitra miantona hoe zany nasaory tany io tondra donosy tantely omenonareo fa rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely hoy ny mpandinika ka nahita ny sampy ny Kananita ny Bala izay sampy ny fahavokarana dia miova ny fomba fijely ka milaza manao hoe matoty hitamby tondra donosy tantely misy an'le voaloboka be sapahony anakay olona anatovy mahananjasy tamin'ny andron'ireo mpisafitany nirahan'ny Josua fantatrao zany nirahan'ny Mosesy niverenan'ny Josua sy Kaleba dia matovoka rehefa noho ny amin'ny nataony Bala dia miova nefa tsy Jehovah zany natao hoe Bala dia lasa izy miadaladala miova ny fisainany dia nanjary mivavaka tamin'ny Bala izy mpiadin'Andriamanitra mandrakarivo tamin'ny zanak'Israely io ary nefa rano zany tsy miala tamin'ny Bala mihitsy ny zanak'Israely dia Andriamanitra manao hoe miteny tamin'ny vavany Ezekely lotony nanao ny tany miala tany za tsy firanao nytotony ty taniko ty dia nroan'Andriamanitra zareo satria nototony tany ary zay nahatonga amin'ny fahavalo dia hoe avy malala ny fantarina ary za mba ary ianao mba miova ianao sa tsy miova eo amin'izao ny tsy iovan'Andriamanitra ny olana lehibe zany zay ihany resaka na dia azo misara ny zavatra hafa rehetra dia resaka sampy eto fa tsy zavatra morake zany ny kristiana malagasy azy tsy moro zany namaky synodam-paritany aho hoy izy reo tao synodam-paritany tany président so ihany ianao fa zao ny namany taty amin'izay mety olona asa 10,000 enina raha tonga teo fara fotoana hafa ianao tonga taty nandeha sasak'ireo azy tsy vory teo fa ahoana reto a masaletany ka zao izy misy fotoana ty aminay aty atao hoe fotoana ny lanonana fotoana mpamadio nanam-pamadio rehefa tonga zay fotoana zay izy ao anatin'ny fiangonana misy olona zatona amin'ny sakalady lehilahy ianao raha mahita 5 tonga ny amin'ireo fa laty ary le mongiasy fetsy ratsy mihitsy ampifandriny andro lady le fotoana lehibe amin'ilay lanonana dia le kristiana mpiambo resakalady zany lasa mamonjy lanonana fa tsy makaty am-piangonana nareo tsisy manao mazany azoiany za mbola tia eto mbola velona daholo rampitana tena za sy ny président sodal tsaka za mbola te hiverina ny synodam-paritany amin'ny fotoana isin'ny lanonana tena te hiverina mihitsy aho dia tena ny olona tavelona nareo zany rery zany nareo mbola tsy miova tena mahalala tsy fiovan'Andriamanitra ka ho vaovonjy fa sisy dia milalao hiverina lalaovolongamba Andriamanitra tsy azo vazovazina zay afiny olona nytsinjay zany avana maro mantso amitsika ary rehefa miresaka sampytsika io zany zany sampon-drazana samy hafa rehetra zany mahery tsy moa tsy elavelona Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tezany fa dia gagy ianao ina ihany hoe aty ataony hoe anao trano tsy sa manatra mihitsy raha tsy manampy hoe avy mandeha zasana zany tsy afaka mihitsy raha tsy mandingana afo ndraiky vo miditra ny trano zany zany hitanao inona maty mandingana ka anao mandingana ihany fa so dia manaraka izy ao manaraka ka le maty miarbanina raha manaraka izy avana ihany nareo no tsisy manao azatso fa manontany tena mihitsy voapetriko tamin'ny fiangonana nandrazana dia tondrahana tokan'olontireo fa tsy mandeha zala dia gagy ianao voapetra-piangonana ianao niona tamin'ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty nomena ny fahefandraitrany-davitra ety an-tany eo toko tamin'ny fiangonana dia fa matahotra za mivy ianao azany mahatonga za fantany zany ary tsy zany ihany rehefa miresaka sampy tsika le avamaty dia resaky kelombany sampy
tsy ny sampon-drazana ihany rehefa peterizy eo alaily amin'ny any ary amin'n'anitro an'izao hoe ary amin'ny fahasalaminy ary amin'ny anasamihafa tsy iny ihany fa ny zavatra rehetra maka ny toeran'andriamanitra raha ny fiainantsika na dia kristiana asika manahoana ny toeran'ireny sampo reny ny fiainantsika fa tena mampiaritra ry avana malala miresaka tamiko ny mpiara-miasa anankiray hoe za président mbola nanao conférence lehibe ino le conférence lehibe ny sampo ny Facebook ny sampo ny Facebook izy izy satria ny Facebook izy tena nanjara sampo amin'ny taranaka ankehitriny hatra ty am-piangonana tsisy totenena le tanora izy ny tanora ihany fa tsika lehibe fa mafetena daholo tsisy toteny fa ny telefôna mitsokatra Facebook le ravitra any trano tsisy de voara hatramin'ray mariraina mbola tsy matety jery Facebook ao ny sampo ny Facebook nareo tsisy manao an'izany daholo asoy ihany io olona mandany fotoana hatramin'ny ray sasany maraina mijerena Facebook io tsy manana ny folorisa aza makiny baiboly sampy tena sampy izy izy fa misy zavatra le iveritsika koa mety ho tsara nefa mety mandary sampy fa ny zavatra tanatany alora dia misy tanora ny antso aho andao paster izy hoan'ny tanora ray anafiara fampianarana zaho tsy manana tomobila fa alainareo alainay paster izy dia le fotoan'ilay sampy manitsy ny antso aho dia nakatany an-trano teny an-dalana dia ndesika tsy ladafiny zany lalana ka ny fivoa inona hoany ka ny tena antony mahany ka teneny tsara misy le tanora lay paster izy fa zao zavatra mitrano ho hitan'ny paster zao alio amin'ny conférence ton paster misy hatrany amin'ny enimpolo ny ankizy ho azy eo zao asika ohatrany zany any izy amin'ny akapobe ny fibe tsara raha zao izy niora rehefa akaiky mibaka rehefa akaiky mibaka amo enimpolo teo very sasaky telopolo eo si very sasaky oatra mitambavy fa maninona hoa akazona izy tsy tonga tsony mianatrira ny ankizy fa manao révision mibaka tsy tonga mihira tsony ro ankizy eo fa lasa manao korany mibaka za mote zao rakizy hoa raha hianatra dia tokony ampiasina ny ankizy tokony hianatra zaho mpianatra ary tsy zany sy ny telo manoe tsy tokony hianatra avelao izy hianatra toy izy zao tano ka tsy zany ke paster lahady maraina ankizy ary zay mihita tsy tombo zany zareo e lahady maraina ary zareo mandeha manao koro hiatreny baka dia le baka zany manjary saky natakaran'i jesos azonao le zany le avana marana hitako tokoa zany tao fiangonana eto le fiangonana kelikely zareo hitako daholo ny mpiamatra ozy aho azareo aizaho any zarako dia zarako oatra tsy tokony amina teo teo ihany izy paster tsy teo izy hoa eny izy teo parasy zao a sady mitrotroky lasa nanao koro koro lady maraina amin'ny siglo mandeha manao koro ray mandeha kristiana mandeha fa zareo koro lady maraina eny andro nomen'andriamanitra anao ianarana ny andron'andriamanitra avy mbola angalana ho an'ny fianarana lasa sampy ny fianarana lasa sampy ny fianarana ade azo tansena lavitra any fa zany anjaroteran'ny télévision no anatin'ny tokantranotsika lasa sampy ny télé zao raka izy ivavaka zao ka mbola mijery film ary misy vaovao intéressante iny série dia ny fianakavina tonga eo miara misakafo za tsika za mbola maiky fo maraina za mbola manana devoir za mbola hiasa maraina baritaka moramora dia le fianavavaka tsy hita fa ny télé ny nanjaka any aminareo tsisy an'izany izy raha izany no mitrano lasa sampy ny télé satria nakany toeran'andriamanitra tsy foy pio ny télé ivavatsika tsy foy fa izy menona sy tsy maintsy manjaka ao fa jesosy mandevitra andriamanitra finiova ary ianao mba ahoana zay ny voalohany ina le faharoa da tomanina andriamanitra mitondra mahafinaritra ry avana ny teny ambary eto n'andriamanitra mpahampitsareo ary dia finiova anamandra mpahafotsivolonareo izary ihany no isahirana manino mitondra anareo izany nanao ka izary ihany mitondro eny izaho no hitondra andriamanitra mitondra inona moa zany mipika zany andriamanitra mitondra tarafakely dia avana marana zavatra anakoo forosiny zany voalohany indrindra eo andriamanitra mitondra io dia andriamanitra velona zay mitra lehibe andriamanitra velona araka namakitika azy teo
dia resan'io le sampy babyloniana. Dia inona moa le sampy babyloniana? Le sampy babyloniana sampy entina ohatran'izao entina. Andriamanitra tsy entina fa mitondra. Zany zany izy. Nafinaritra ery namaky rehefa maratra ny babylone anankiray isan'ny ampiasaina mikarata betsaka eran-tany amin'ny tontolon'ny théologie, nouvelle bible sur voile ianarana izy io. Dia raha tsy lohateny kely ity Isaïa 29:8 izao ny soratra nataony aminy les dieux comporte le Dieu qui porte. Zay ireo andriamanitra sampy zay entina an'ilay andriamanitra marina zay mitondra zany izy raha ka ny andriamanitsika tsy andriamanitra entina. Ce ne sont pas des dieux qu'on porte, c'est un Dieu qui porte. Parce que vous avez dit ça, vous m'avez dit français, donc vous avez dit ça, vous avez dit que vous avez dit andriamanitra velona ny andriamanitsika alefa veloma dia nasiany tamin'ny fahavelomton'i Jesosy Kristy nanino mitsanjana tanymaty zany nkely andriamanitsika andriamanitra velona iny andriamanitsika ny andriamanitra mitondra iny andriamanitra velona izy zany mitoko lehibe mantsika ny amin'amanana zany mitoko lehibe mantsika velona ny andriamanitro ary tsy hoe teny fa ny kempinoana ataoko zany fa zava-marina zany mitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary zany tsy fanekempinoana amin'ny taratasy fa nisy vavolombelona zany ary voalafitra dolo miteny zany vavolombelona zany nisy vavolombelona maro nahita Jesosy Kristy ary mandraka ankehitriny dia isika ny vavolombelona ny fahaveloman'i Jesosy Kristy zany satria velona sy miasa ny fiainantsika izy ary nandeavana miantso n'andriamanitra antsika zany miantso n'andriamanitra antsika andriamanitra mitondra andriamanitra velona fa tsy velona fotsiny fa ny faharoa io andriamanitra mitondra io dia andriamanitra fitiavana andriamanitra fitiavana le hoe efa milaza mitondra andriamanitra dia milaza fitiavana tsy ireo izy aty filazany azy resaka ty tamin'ny dada sy mama moa azy rehefa tonga le tsinganaratsy eo reo dia miarahana piny tenybenareo zao dada sy mama mandra-pahantotra reo dia tsy miova hoe tompa mandra-pahafotsivonareo za ihany isaelona mitondranareo za nareo za ihany hitrotro ndre trotrony dadabe trotrony lehibe trotrona le ola fotsivolo andriamanitra mitrotro ary zany fitrotrony zany matin'iny zany fitiavana zany fitiavana io trotron'andriamanitra ianao ary izy moa tena fitrotro amin'ny ankapobeny le reny andriamanitra dia mitrotro amin'ny tahaka ny reny ary tena sariny reny mihitsy mambarany ten'andriamanitra io satria amin'ny andininy fahatelo dia hoe zay nobabe natrany kibo nentina hatrany voka tsy misy lehilahy be voka fa ny reny ihany io ka andriamanitra dia tianao tahaka ny fitiavany reny dia marina lera hoe hafa ihany mama ary fa mahatsapa an'izany amin'ny olona ianao dia tsarovy fa hafa ihany andriamanitra amin'ilay fitiavany reny fitiavany zany tena mahana sotra masina fitiavana andriamanitra mitondra io saika zao efa mbana sotra masina tsy hoe mitrotro fotsiny andriamanitra fa maninona koa izy misahirana izy inona ny dikan'izany sera zany mikarakara izy ary mitondra izy ny teny hebrona dika hoe mitondra ny avana malala dia azo dika koa hoe manohana izany hoe rehefa misy zavatra sarotra lalovana dia eo andriamanitra manohana anao izy tsy mamelana hoe reny izy mampahirana izy dia jereo zany le avana malala andriamanitra zany manana zava-toerana anankiroa lehibe dia tena reny izy ka rehefa tena ina hoe ray izy dia andriamanitra hoe zany ny ray aman-drenitsika andriamanitra ny ray aman-drenitsika reny izy ka mitrotro fa ray izy ka mikarakara sy manohana antsika koa ary zany le avana malala mambalina Jesosy Kristy rehefa tonga teto amintsika fantatry ny rainareo izy tokonareo Jesosy Kristy dia mandeha rainareo ary rehefa mivavy dia ataoko hoe rainareo izay satria andriamanitra ary zany fitiavan'andriamanitra atsika le avana malala dia ataoko hoe nyfanontaniana zany zao dia fanontaniana atao zany koa le fampiarana ary ianao mba ahoana ary ianao mba ahoana fa raha ray andriamanitra raha ray aman-dreny andriamanitra diny zany nyfirana tokony hipetrahana ie ary lalatsaina misy nareo fa zany misy marina zavatra zany zao tsisy okiana raha ray aman-dreny andriamanitra dia zanaky ianao
zanaka io any fantany manaiky ho zanak'andriamanitra ve manaiky ho zanak'andriamanitra ve ianao ao fantaniny manaiky ve ianao satria toy ahoana moantsy anaky mivelona amin'ny texte anankiray izy tena ivelena matetika de matetika de matetika zao voalohany teny resaka zanak'andriamanitra ahoana maharotenandriamanitra zao naray fa zay nandray azy meny tonga zanaka io a le zanak'andriamanitra resaka meny zanaka izay mihinana eo kely ny fanazavana fototra io andizy io zany avana malala azo zaraina telo fizarana voalohany izay rehetra nandray azy nandray an'izy nandray an' Jesosy Kristy fizarana faharoa nomeneno tonga iny zanak'andriamanitra fizarana fahatelo izay mimenara efa maty misoratra masa zany tsika zao namarina zay rehetra mandray an' Jesosy Kristy ka mahazo antoka amin'ny mahazanak'andriamanitra azy natao eny raha vaiky kavena faranay zany zao ny olona atao embily dia tsy ny olona maitsenjeny amin'ny fanekemponona fotsiny raha deindray nazy zany fa ny olona mahazo antoka an'iny mahazanak'andriamanitra azy eno zany mily zay ianao mihino ho ahy ataova ny fanontena faharoa ahy ka azonao antoka hoe fa zanak'andriamanitra ao zany fantany raha zay fanandrianao an'izany fanazavana zany averiko ito le fanazavana mambelany eky fa fantotro zay atao zaho any fanay tamin'olona olona hitako isakalahy tao amin'ny fiangonana zany tompona ndraiky fa ny fiangonana zany tsy fantatro mihitsy ny antony taliany fanahy masina iresaka taminy dia any tamin'le olo fa atompo ianao hoe mahazo antoka mahazanak'andriamanitra anao zay reny tsara ianao fa mahazo antoka ny mahazanak'andriamanitra anao dia tako hoe ahoana ma za zao andre mahazo sozao any nanany dadanay raha misy manontany ianao hoe zanaky paster andre mahazo sozao paster dadanay ianao hoe zanaky paster andre mahazo sozao dia ambany ohatra misy tsy olaona ianao isakalagy eo am-piangonana tokony andreky anatin'ny fiangonana tsy mahazo antoka mahazanak'andriamanitra anao misy tsy olaona zany le ohatra ny resaka tsotro zany fa resaka fototra nefa resaka fototra raha ray aman-tena andriamanitra manaiky ho zanaka via dia omeranareo faterana fototra ny amin'izany tsotra ndrizy ny fo indrindra ny mahazanak'andriamanitra antsika lavana marana tsy miankina amin'ny toerana tazontsika na ny ndraiky tazontsika atao anatin'ny fiangonana mila mazava-andriamanitra tsy mivelona zany za zany tsy afaka miteny hoe za président resitsika ny zanak'andriamanitra d'office tsisy am'izany io zaka paster zaka piano zaka dopé tsy miankina amin'ny tany toeranao sy ny ndraiky fafatiny fiangonana mahazanak'andriamanitra anao tsia faharoa ny mahazanak'andriamanitra atsika lavana mara tsy miankina amin'ny asa ataotsika fa fahasoavana amin'jedanao ary tsy avy aminareo za fa avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny asa fanao isirele efesiana toko faharoa dia ny fahasita ny patsefolo zany za tsy afaka teny izy moa hoe kanrazany daholo ny tonga brikina nakanantrano izay mihitsy ny tena mamotony lamosiny vola efa namiliardy ny mety ny fiangonana izay no valany asa atao zanak'andriamanitra d'office azy azafady tsia so mahazanak'andriamanitra anao koa ny asa nataonao zay misy ary fahatelo ny mahazanak'andriamanitra atsika tsy miankina amin'ny tarazo mpianakavytsika zay koa mitadapianay efa valona fiangonana ndrazanypianay piano za afaka mitena zany za zay paster vadina paster zanaka paster finantona paster jordana paster za zanak'andriamanitra tsy satria paster atao zay fa satria nandray an' Jesosy fa satria nandray an' Jesosy atrany misy levana marina dia iverenako zany izy teo a mino venao mino ahy atao mifanakazonao anto hoe fa zanak'andriamanitra inao io zanak'andriamanitra inona miorena ny mahazanak'andriamanitra inao io fa ny fototra marina mahazanak'andriamanitra fandraisana an' Jesosy dia atao mifantany efa nindray marina an' Jesosy ve ianao fantany tokony valiny olo tsiraray avy zany fa za mahay maiky teny hoe za mino za zanak'andriamanitra nefa Jesosy tsy andrasanatsika mba ho marina ny fanekensika an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atao mifanekeny mampandraitsika manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy any mba ho marina tsy vava atao eny fotoana mpitana zany tsy tsenjely ny teneny liturgie nampanaovany mpitana fa mba ho zava-marina hiainana ka nanekena Jesosy hiditra anatin'ny fiainana ny raisina
hanafatra izany fiainan'izany tokoa zay izy Andriamanitra mitondra satria velona izy ary manaiky hitia hatramin'ny fahafatesan'ny ny zanany teo amin'ny azo fijaliana anjara ho manao tena marina dagana malala fa matiantotsika raha ny fiangonana ivirana nefa tsy zanak'Andriamanitra akory ny tena miasan'Andriamanitra atao nefa tsy zanak'Andriamanitra akory ny tena ary Jesosy milavina fa tsy zava raha mitovy ny baibolitsika raha mitovy ny baibolitsika ao matetiky fahafito ny fanaky am'roapolatra ny telo am'roapolo raha mitovy ny baibolitsika hoe Jesosy ary anjany androany misy efa naminaky tamin'ny anarano zay efa nasa lehibe maky tamin'anarano fa namoka 10 minutes amin'anarano zay izy soantanakory anao zao mais là tena mpanao Jesosy miteny an'izany fa tsy zako za tena gaga naminaky tamin'ny anaran'i Jesosy namoka 10 minutes amin'anarano Jesosy nanao asa lehibe ok tsara baibolao raha mitoko zany Jesosy nanao asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy nefa Jesosy tsy mahalala anao akory zany fantany tokony eritreretany tsara ramanao hoe naninona aby misy zany zavatra zany satria olona tsy mety marina tsy nandray marina Kristy nanao asa tamin'ny anaran'i Jesosy naminamy tamin'ny anaran'i Jesosy namoka 10 minutes tamin'ny anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy tsy aiza mihitsy nefa izy tsy nanaky an'i Jesosy koa Jesosy aza tsy mahalala azy zero baibolonao raha mitovy baibolitsika zany misoratra ny anaran'i Jesosy tsy aiza mihitsy nefa Jesosy aza tsy miraisy ny teo amin'ny fiainana mampitsangaloa mamaky azany hoe avana tokoa ny zaty eo dia ana foa hoe alenao mba ahoana fandriamanitra raha Andriamanitra mitondra isa miny mieritreritra an'izany ambarina mitoteny koa ina le fahatelo avana marana Andriamanitra manafaka Andriamanitra manafaka io zany teny farany Andriamanitra pahavitra reo dia tsy miova mandrapahavitra fitbolonareo za ihany misahira mitondra anareo zany nanao za ihany mitrotro eny izany mitondra sy hanapaka tena mahatotely manokana mihitsy le avana marana no hoe hanafaka ary mipitra io fanafahana io le avana marana dia ao anatin'ny contexte mivatana ito zany ambara eto misy ny fanafahana ambara eto dia ny famerenana zany tsirahely aby any amin'ny fahafahoana ny toiliteny io le avana marana dia miresaka ankilosy raha inatrianao baibolonao mila Isaia toko fahenina ambifapolo misy moa dia maika hoe anakatolozy Isaia toko fahenina ambifapolo ny andinina faraky ambin'ny folo dia amparan'Andriamanitra ny amin'ny kilosy zao voasoratra amin'anam-polo zay miantso vorona mpiaza avy any antsinanana dia ahoana dia lehilahy avy tany an-tany lavitra hahefa amin'ny fikasako sady efa niteny zany ahy no ahatanteraka azy koa sady nikiasa no hahefa azy zany sy fiavana malala milaza ny kilosy io teny io satria zavatra nitranga maty zao ny zavatra ambany zany orava Babilôny zany ambany toko io ny faharavany Babilôny orava Babilôny dia ahoana izy kilosy no handresy ny Babilôniana tantara mampieritreritra agarana fomba mamaky ny tantara zao zao sy ny amperatra amin'ny fotoana zany misy korotany zavatra mampalahelo mahameratra ny ainany teo anivon'ny ampira Babilôniana ny vahoaka Babilôniana dia fantarany mijaly zay tsy raha retsory zavatra atao aminay zao tsy mety zao le amperora matsy ny amperora Babilôniana le amperora tsy niainy mihitsy fa niagegeny ihany ny nataotao dia tonga kilosy avy any hiditra tao Babilôny reny fotsy ny ampira ny vahoaka Babilôniana rehetra nio azy tahaka amin'ny mpamonjy fa tsy nandray zo tahaka amin'ny fahavalo manafitra niditra ho azy tsy misy fanoherana atao reny votro Babilôny kilosy ravana maro tantara zany ary fahatanterahany fikasan'Andriamanitra fahatanterahany faminanian'Andriamanitra dia rehefa nandray kilosy zany dia amperora persiana rehefa nandray ny fitondrany zany kilosy dia kilosy no namoka ny biby manomboka zao mahazo mivelona namoka ny tanindrazanareo nareo ao reny ray ny tempolo ka zay no nahatanterahany ty teny fikasany ty hanafaka aho hanafaka zavatra voaporofony tantara dao zany ary tsy tantara ataony teolojiany reny fa tantara fotsiny zao amin'ny tantara pirenena rehetra marina zany fiverena avy tany amin'ny fahapapoly teo amin'ny tanteraka tena manafaka Andriamanitra ry avina maratra ary famerenina avy any Babilôny io dia tonga amin'ny tenin'ny ankizy manao hoe
fivoahana bisy toy ny tany Egypta. Navoaka n'Andriamanitra tamin'ny sambo makely indray izy ireo velona. Pahasalan-tsaina ve zany avao andeha hivelona avy any ndrinenya escorte avy any amin'ny ampianora misy ny mitondra an'zareo nivelana zany. Andriamanitra no manafa amin'ny kely ny vahoakany. Dia ny tampiarahana zany. Fa rehefa tonga kely testamenta vaovao tsika ravina malala dia hitantsika ny Jesosy Kristy kely fahafenoa zany fanafahana zany. Ahoana ny Paoly amin'ny Romana 8:25 fa Andriamanitra mampiseho fitiavana itsika. Fa fonimbolam-panota isika dia maty hamonjentsika Kristy. Ny fahafatesany Kristy hamonjentsika ravina malala no fahafenoa ny fanafahan'Andriamanitra. Ary miainga eo an-tapon'ny Kalvari dia efa miteny Jesosy hoe vita dia vita ny fanafahanantsika. Ka ny fitsanganana tamin'ny maty no nananganana tsika fiaina zany famonjena tsika zany. Ny fiakarany tamin'ny lanitra no fanokafana ny lanitra hidirantsika. Ary ny fivereneny indray no hanehoany amin'ny kely hamarina ny tantaran'ny ratsy rehetra handresen'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany avy fa avy ny tantara fitondra'Andriamanitra tsika. Ho mpandray anjara amin'izany ve ianao? Zany zany manjary fampanina. Ho mpandray anjara amin'izany ve ianao? Ka hiezany fanafahan'Andriamanitra zany amin'ny fahafenony ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Sa variana eto tany. Misy eo dia tena variana eto tany. Miaina eto tany ohatrany tsy ho faty reny. Tsy riavana. Tsy riavana. Ny fanafahan'Andriamanitra dia raisina amin'ny fahafenony ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia miomana ho amin'izany tokoa ve? Miomana ho amin'izany tokoa ve? Sa variana eto tany. Zany hoe mifantany tena betsy. Sa variana eto tany. Fa misy olona betsaka dia tena variana eto tany. Eka. Tsy misaina ny manak'izay mihitsy. Fohy maso loatra ianao. Fohy maso loatra ianao. Raha tokony mitsinjo lavitra ianao, mitsinjo ny manak'izay. Eto mpamalala ny avana malala. Mandeha amena anao zao tantara kely zao. Docteur Martin Luther King dia namangy toeram-pianarana anankiray. Ny tantara misy lehilahy toeram-pianarana namangy toeram-pianarana anankiray. Tamin'ny fizarana ny diplôme baccalauréat. Diplôme ngezabe zany any Amerika zany. Rehefa vita rehefa mitovavany dia niresaka tamin'ny mpianatra kely manomana an'ilay baccalauréat mitona ho avy izy. Dia tantaray Martin Luther King ny hoe niresaka ilay mpitely tamin'ny tovolahy anankiray tsy hoe Robert. Dia ahoana zao fikasana Robert? Dia hoe Robert zao fikasana dia tena hiaraka tsara mihitsy aho dia anitaikana ny fianarako. Dia ahoana ny tohin'io ilay mpitely dia rehefa vita fianarana dia zany mieritreritra hanabady aho. Ara-dalàna moa zany. Dia tsara. Dia ahoana koa ny tohin'ny Robert? Zany mieritreritra ny sarany azy dia anao no vola bebe ihany. Dia fampisotro nono dia mba handeha teny tany tena mba fanidiko mandeha izatany raha zao tsy fanidiko asonge zany. Dia ahoana koa Robert ho ilay tokelitsy. Dia ahoana koa. Zay daholo ny fikasana. Hoe ilay tokelitsy taminy Robert kely loatra ny fikasana. Tsy mahatakatra fa tsy dimy amin'ny fitopolona zato taona raha be. Tokony sokafo anao ny fikasanao ka ampidirinao Andriamanitra hatratra amin'ny mandrakizay. Dia hoe ny commentaire nataon'ny Martin Luther King tamin'ilay tantara manao hoe maro zany izy. Mieritreritra fa misy olona maro mitonatona eo amin'ny fiainana ka manana planina mikeza raha ny isany ny heverina. Fa pokaky raha ny lavany ny heverina satria tsy mahatratra ny mandrakizay. Mandady eo amin'ny mahatory kehitriny fa tsy miakatra mahatratra amin'ny mandrakizay. Dia anjarantsika mieritreritra an'izany dia avana miarantsika mieritreritra an'izany. Zaho moa zany dia namerina mandrakariva. Dia tandeha moady aho. Sody zao hoe variny eto tany eto dia miakatra ho any kely. Miakatra koa mitosy za. Dia varina voninahitry ny tany, amin'ny rendrarendra ny tany, amin'ny fifalian'ny tany, amin'ny fahefan'ny tany, dia voan'ny tamberin-tany. Mitikodo. Mba tsy mitsovo ireny olana tsona ho any amin'ny mandrakizay ianao. Ny fanapahan'Andriamanitra any amin'ny mandrakizay. Lehibe zany. Raha nanera kapitany natry ny 23 taona Jesosy, tsy mitoro zavatra hafa ankoatran'izany zay zany izy zao zaza azo mamintona ny 23 taona. Zay ihany.
ray somaliny jesosy dia omaniny mandrakizay ianao da mbola betaka tany ianao mandiana amin'ny mahavavolombelon'i Kristy mahomby ianao mijoro ianao mpandresy ianao sanginy fombiazana eto samy tsy mampanadina n'olo mandrakizay manately karahao any an-danitra raha mio manahoanina re ary